Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy mijoro eto anatsinao ampasainao. Ianao no tena mivavaka tahaka ny lela rehefa mahay ka sy mivory ny tsirairay avy. Resy laza ny fanahy anay zava-tsovy amin'ny alalan'ny famarina ny teninao izy. Amin'ny alalan'i Jesosy no namarako hoe sitramo misy raha manazy. Sitramo ny aretina. Naretina ino zany tompo naretina ino fatako fa tsy maintsy boky asilefa natanteraka amin'ny alalan'ny teninao zany satria nefa teninao ianao manasitrana ary ampiariny tsirairay visabatan'olona amin'ny lomozy aretirano. Andriamanitra raiky dia raiky manak'izay ny anaranao mikolony voninahitsy amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy amin'ny Nazarety. Antemoa ty tompo dia mangataka ao vaniny izy ireo. Sitrano ny fomaratsy rokiona aminao ny famarinanao izy ary zafianao iovy andianarana zany teninao zany ataovy manaiky anao makatomanao amin'ny voninahitra ny anaranao. Andriamanitra raiky zay mangataka aminao manokana tsy mifarisy amin-dahatry tompo maraky fa mifarisy amin-dahatry avy amin'ny vaninazy. Tsy mifahaizanao ampararana maolombelo foantanteraky zany fa ianao tokony miteny amin'ny alalan'ny teninao. Androany dia sitrana ny marazy. Androany dia tapatapaka ny solika rehetra. Androany dia voavany famatorana izay voavany. Androany dia sitrana izy ireo. Androany dia mitahira izy, hoameno izy. Ny tokony finoa mivadiky mivalajany, mivaliky ninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Halleluja. Amen. Misaotran'Andriamanitra lehibe sika hiavana malala noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy famindrapony satria viko fa tsy tony fitiavan'Andriamanitra sy mahatratsy tianao alohan'ny tesika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia zao naniny voninahitsika ny famindrapony Jehovah tsy nalany letra antsika afosin'Andriamanitra isa-marainy zany ary tsy mitsahatsy ny fahasoavana sy ny famindrapony zomeny anao amin'izao amin'izao. Ao tsy mitsahatsy ianao ankehitriny. Raha misy baiboly empiana-tananao eny amin'izao fotoan'izao na filazana mizany. Ndao mianatsika mamaky sy miaina raha izay voasoratra atao ny filazany tsara misoratan'ny Likoa toko faharoa amby roapolo. Likoa toko faharoa amby roapolo izao voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka eto amin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Izao mivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary misy koa fifamotenana teo amin'ny anankiray amin'ny atao lehibe. Ary Jesosy tany niponjaka ny Jepolisa mampanoko azy ary zay manapaka azy no atao hoe mpanoso. Fa izay lehibe aminareo dia ao ho toy zany ary zay manapaka dia ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe zay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va fa izao dia eo aminareo toy ny manompo. Ary anareo no naharitra zany nanaraka amin'ny fakapanany anjataniko ko izao dia nanetry fanjakana ho anareo tahaka ny naneren'iraiko ahy. Mba inana sy sotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fianianana hitsara ny firenen'i Israely roa ambin'ny folo. Halleluja. Avy amin'izay tingjery hiavana malala fampisarantsika eto anatsin'Andriamanitra amin'izao anao manao zao. Izy tombatsika nisy malehibe manao zao ao mpahavelomantsika zao. Matoky an'Andriamanitra zay hitarika antsika eto amin'ny alalany famarina ny tenintsika hampianatra anao, ananatra anao, amintsy aminao raha ilainao, raha ekenao tsy maniry nefa Andriamanitra fa
zegny mandraksainao fa raha ratsy safidinao milaza aminao ao teraka nentinao anao zay zava-pisay zany ngery olona mahatsara ny tompo hoe zany ngery tena marina tokony atsapanao fa fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra zany tsy mba misy aterisy zany hoe tikano tsy tikano na tino tsy tino dia tsy maintsy rasinao tsy maintsy ataonao tsy maintsy iainanao tompo tsy manery fa ny devoly ny tena marina manery ny olona hoe na tinao na tsy tino tsy maintsy miditra ao anatinao izy misy olona mandafa idirana ary efa tafiditra ao anatin'ny olona anakay satana tena mampizary mampahory mahafadirana ao anazy tamtena tsy mahagaga fa izay toy zavatra mety misamy amin'ny fiainanao lasa manjary mpatonganao loha zavatra tsy tianao atao satria le ratsy ny tena marina mitary mameno anao ary tsy tanotsozy atao fanoana mianan'Andriamanitra vaholanao Jesosy kosa rehefa olona mafitiavana azy mandondona moramora mbaravarany fotsika izy atsarin'ny Apokalypsy toko fatelo any andininy faroapolo dia zao miteniny manao hoe iny famotsakany mbaravarana izy isika mandondona raha misy olona sy miainy fio ka mamomby varavarana dia hiditra ao anaty miaraka hitoetsao aminy ary izy mikio zany Jesosy zany dia zao mitsangana fotsiny izy ambaravarana ampandroso azy vena mandondona izy amin'ny fanomem-pana sy amin'ny fitiavana hovainao ve izy fa raha noany amaninao zao teny na Andriamanitra izao zay Andriamanitra miteny aminao ka raha iviranao hosokafanao ny fonao idirany zany tenin'Andriamanitra zany ka iaina arak'izay voalazan'Andriamanitra aminao hitao hoany ianao ianao nitombo ny tena fonona lehibe satria volona avy amin'ny toteny ary toteny kosa avy amin'ny teniny Kristy le Andriamanitra mihitsy zany miditra ao anatinao zay fotoana zay ary efa tonga anatinao izy dia zao anomeanao fiadanana tanteraka izay amen fiadanana ko Jesosy omeko anareo ny fiadanako moverako anareo saka ny family zao toy zao ny family zao anareo fiadanana kaza malahelo na matahotra le fonareo afaka mitoetra ny fiadanana ao anatinao Jesosy familanao sokafo ny fonao vao fonao androany voay fonao androany ary avy eo zao tenin'Andriamanitra zao tena napako anatinao mba iainanao mba andiananao akatoavinao koa nefa atonan'Andriamanitra teny tainao am'izao ando mpahavelomanao zao isa amen zay karazana fampidirana kely dia fampieritrerintana lalina atsika inona marina zany ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao androany raha misy ny fampidirana zay dia karazana fafambavony any ohatsy raha misy olona anakay tena misakafo olona ema dia tsy maintsy asiana miampire mba hisokatra ny vavony mba fahaninana le tena vetikarina sy le tena sakafo ary ilan'izay a dia tsy maintsy asiana tsiny sakafo eo koa nefa mba tena ataoko hoe mba afaka mba iaina tsara izy io anaty zegny tena ataoko hoe fahavelomany isany ka rehefa vitsy zay fampidiran'izay zay tena iaina tsy azo atliomy fa fanokafana azy satsika ny fotsika atomatsika isaitsena lalana tokoa hoe haivareka zaty zany manandehibe eo mason'Andriamanitra ary zao zany fijery ny olona haivare zaty manany maizy any na ray aman-dreny na taloha ianao na ray aman-dreny na kisikely ianao satria ny antony le ianao manana ny maizy anao mihitsy dia tsisy afaka mitsakelinao anatinao fa tsy maintsy manaja ny safidinao Andriamanitra manaja ny safidinao izy ary tsisy izaniza afaka tena hoe anaisitra ny safidy arak'izay tianao sy zay mety eo anatsen'Andriamanitra zao anampahavemonao hoy zao zao manao manao hoe androany a vaky ny fikidirana zany tenin'Andriamanitra zany androany a akatoaviko sy iainako zany tenin'Andriamanitra zany androany a ande arak'izay voalazany tenin'Andriamanitra nitoriana tamiko androany a dia zay mitombo ny fonao satria zay le safidy fa raha teny kosa ianao manizany androany a mininona tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ao dia zao teny zany fa tsy tenin'Andriamanitra rininona fanabaranambara dia zany tsy akatohana zany za tsy ianao am'zany za tsy ianao am'zany kozy za tonga eto ny tena maro hitako itsika fotsiny tonga eto any tena izy ny zavatra alefaky lalina ny saiko hoe dia anaona zao le zavatra hitsanga rahapitso anaona zao le fira anaona zao mety boka ve sa mety boka na tonga eto mety asiritsy anaona zao tena marina zao am'zao fidirana ny fito zao ny fizotsany sakafo zao trano efa mba milamina ve sa tsy milamina mba mijanonao trano ve zao rangasa tsy mijanonao mba raza ve zao mety isy samanao mety ampiasainao takizay izy sainao raha tahika tena hoe zany ny hitahito fianao satria izay ny savidinao tsy afaky hitanao Andriamanitra
zavatra tena azoko lazaina hoe ara-olona mifamaly tsisy timokisitry zany, tsisy manakitrisy zany. Ianao no nanao io zaho ianao nakany nanao io ianao natateraka raha tsy anao fa tsisy zao zavatra zao zany. De ratsy tsaza ny tena marina ny fifandirana. Ny fifandirana. Ary tototo fifandirana mety efarany fikasian-tanana fifampinona tanteraka. Satria naotony rehefa mihamafy zany fifandirana zany. De mihamazefatra ny vokatry ny teny. De avy eo lasa manjary ny zavatra tsy tokony tenenina lasa tenenina satria viraitra ny fifandirana de velona am'izay korotana tanteraka am'izay niary satria naona misy ny fifandirana. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatry ozy anareo ka raha mianatry mifanditry tany fanao mifandiriana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka zavatra mifandirana de azoko zay ny am'izay olo lehibe. Hoe raha lasa tokozan'i Jesosy de izy antsika ny tena marina ny lehibe. Iza ny bosy, iza ny mpitady, iza ny tokony ekekeny, iza ny tokony akatao avy tena. De atao sasany de tsy hoe ranony za kosa tsy manaiky rano iny ranona nge tsy mahery za ranona nge ny tena marina zao ny falereny zao nge tsy fantaterana zay tsy manaiky fiziny iny zay tsy manaiky tariany iny zay tsy manaiky ny tena marina iny ve mpitsara anazy iny ve tonga mpitadidafika hitariky anazy zay tsy anaiky an'izany. De raiky tsare olona ny fifandirana. Ianao mahafantatry inona ny zavatra ety mampifanditra anareo vady mba mandefitra vienao. Inona ny zavatra mampifanditra anareo mianaka ianao sy ny raha vavinao na ianao sy ny rahanao. Fa ity zavatra mampifanditra anao ray rehefa tena miteny moramora de mafy fa am'izay miakatra ny feo de ndray mampiakatra ihany koa tena kay satria mifanditra miakatra fa am'izay lasa famono sy mifandrigana. Satria tsy famatsony miasa am'izay fotoana zay fa lasa nofo vokatry ilay atao hoe fifandirana tanteraka mahatonga nofo aza ty fa ny nofo mamotra ny fanahy ary ny fanahy mamotra ny nofo. De rehefa mifandipatra taky zany ny akevitra taky zany mifanditra taky zany le mpianatra vitan'i Jesosy izy tandremo tsara inona ny zavatra mampifanditra anareo nohona no mandeha fimiakitra taky zany nohona no mahita tonga-davatra taky zany izay tsy manaiky. Inona ny zavatra mampifanditra anareo tataky zany ny zava-misy tito raha rasynyba. De hoe am'izay ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary misy kozy izy fifandirana de ao aminy izay anankiray atao hoe lehibe. Hitanao zany misy fifandirana tam'izay anankiray atao hoe lehibe. Andeny fadimy amby roapolo ary Jesosy taminy nipanjaka ny jeretilisa mamampo azy ary zay manapakazo natao hoe mpamorasy atao hoe mpamosoa. Fa tsy mateo izany anareo fa izay lehibe eo aminareo de ao kodoniny zany ary zay mpanapaka de kodoniny mpanompo. Fa iza koa ny lehibe zay mipetraka mihinana va sa izay manompo tsy zay mipetraka mihinana va fa izao de eo aminareo tony mpanompo. Ary anareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapana-miantra tamiko raha tsy anaparaka ao amin'Andriamanitra tsy tokony misy zany fifandirana zany. Raha ianao zatra mifanditra zatra mifamaly zatra tsy manaiky gisitra mihitsy ianao tsy manitsy tena mihitsy ianao fa ozy ianao manay zana io tena marina zany tsy anisy tsipitsipiny nefa olo le fatao ny tompo raha tonga mifananara mananatra anao ny tompo mampahereno ny tompo izao ny anaka ny tokony ataonao mba asoanao hoe zao ny tokony ataonao mba hampanosanao fo za tsy te hivakinao zany za tsy te anaiky an'izany zany hoe de tsy ananja ny zanonao vinavina fa tsy maintsy mifanditra tsy maintsy miaka satria inonay zany mba takatrizao samy zava-misy taminay mpianatra fa tena noamafisiny Jesosy tsy hoe tanemo ny mpanapaka jetilisa mery mampamory azy mery mampamory azy mpanapaka ny jetilisa ary iza koa tena toy lehibe zay mipetraka hinana va sa zay manompo mandroso ray sakafo zay mipetraka hinana va ny toy lehibe fa zay teny lehibe aminareo Jesosy any de taneo aoko takan'izany izy aoko toy nyzany izy zay teny lehibe aminareo satria nareo tsy takany jetilisa anareo fa ny tompony jetilisa de
mahery mampanompo azy ray aman-dreny lasina amin'ny fotoana atonanao tena tonga zanak'Andriamanitra aia ndraiky ny fandaminan'Andriamanitra ianao aia katoman'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao na ilay zavatra mifarotsany amin'ny eritreritranao na ilay zavatra tsy azo izay tena omponao ka efa hoy Andriamanitra mantsy anao manao raha tia hanaraka ianao a raha ny tenanao satria raha misy tanaraka ao Jesosy ka tsy mandany tena izy dia tsy azo ekiana mihitsy mpianatra fa zavatra anankiray mahatonga ny olona tsy afaka loso an'Andriamanitra dia tsy fahaizany manaiky an'Andriamanitra, tsy fahaizany mankatona an'Andriamanitra, tsy fahaizany manajany azo lazaina hoe ny fananarana zay nanarana an'Andriamanitra sy antsin'Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona miteny manakaliva hoe za tsy manaiky, manana ny heviny izy zay, manana ny heviny tsy mety milefitra izy, manana ny ampony tsy mety aletsika izy. Ary dia voalaza ny Baiboly ny mpanompo zay Kristy hoe mampanompo azy ka tsy tokony entina teo amin'ny mazanaka Andriamanitra sy amin'ny maha-olona Andriamanitra zany fa samy tsoro Jesosy azy samy teny tanimo nefa ny tompony zay Kristy nika tena mampanompo azy fatratra tokoa hoe fa zay teo lehibe aminao teo kotombo zany araka ny teny tompo ary vitan'izany ihany fa iza koa zay zay lehibe zay mipetraka mihinana vasa izay manompo tsy zay mipetraka mihinana fa izao dia teo aminareo mpanompo ary anareo nahantra nanaraka tamin'ny fakampana-niantra tany ko izao tena ny fanjakana ho anareo tahaka nanenenindray koa mba hinana sy misotro eo amin'ny latabatra ao amin'ny fanjakako ianareo sady mipetraka ambony seza fiandrianana ka hitsara ny firenen'i Israely roa ambin'ny folo ilafa namalala mba tsy arivo ny tombotsoanana ny tena toy zanak'Andriamanitra jereo ny tombotsoanana n'le tena toy zanak'Andriamanitra fa any amin'ny Romanina dia misy teny milaza fa raha zanako izy dia mpandova sady mpandova n'Andriamanitra ianareo mpiray vainakao amin'i Kristy ary miara-miaratra amiko ianareo Jesosy dia mba hiara-mana amboninahitra aminy kosa ianareo ilafa namalala raha zanak'Andriamanitra marina ianao aza ty fa mianatra ianao ary ananao ny fena mandrakizay ianao amin'izao fotoana izao dia tia laza aminao a misy fanjakana anankiroa eto ambonin'ny tany misy fanjakana anankiray fanjakan'izao tontolo izao fanjakana hitonanao ny fahamasinana fanjakana hitonanao ny fanampiteny zany mahatonganao rava ny fiainanao mahatonganao kivo sy milava lafitany tanteraka toy izao ankehitriny izao zany mahatonganao marazy mahatonganao tsy afaka nana fifaliana sy afaka nana fiadarana satria milomano ao anatin'ny fanjakan'izao tontolo izao ianao ny fanjakan'izao tontolo izao dia zao mahery mampahory azy ary Jesosy tompony manao hoe ho anan'izao tontolo izao ianareo ny anarako izy fa izay mahatratra amin'ny farany vonjeny lay fakarana tonga amin'ny fiainantsika ohatrany karazana misy pression zany zavatra manery antsika ahafahantsika tena hoe tsy ala mifanao amin'izao tontolo izao filomanao sany amin'izao tontolo izao fanjakan'izao tontolo izao zany mitarika amin'olo hifoka mitarika amin'olo hiloka mitarika amin'olo hitsanga fanjakan'izao tontolo izao zay mitona no tena hoe aharitra eto amin'ity izao tontolo izao ty ka hoe aharitra tsy ovo anana fisainany lasy eritreritsatsy amin'ny alina dia zay inona nataoko anao mpiteko ny fianenina pitsy maraina inona fotoana mety mba tena angravako an'iny inona ve miseho lohany eo ive miseho tarika eo inona ve ny tena marina ny tena takan'izao zany mipetsaina teko fananany zanak'olombelona rehefa eto amin'ny fanjakan'izao tontolo izao izy satria ny fanjakan'izao tontolo izao dia mahery mampahory azy voalaza ny tenin'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra kosa tsy takizany fa ny fanjakan'Andriamanitra zay amin'ny fahazavana afaka lovanao satria misy olona amin'i Kristy olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha rehefa tonga vaovao ireo ny fanjakan'Andriamanitra nitarika tsy sy nitaontsika bebaka mba afilalanta sy lalaportaly kitokiarisy amin'Andriamanitra satria mihintsika fa tena sy lavano zao tontolo zao hitany masitsika ty fa misy kosa dia fanjakan'Andriamanitra zay fanjakana tsy manam-pahatamperana zay enan'ilay tonga zanak'Andriamanitra satria zay razana dia mpandova sady mpanovan'Andriamanitra mpirevako Kristy afaka hotonga ny an-danitra ianao afaka nianana ny fiainana mandrakizay ianao satria ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay tsy manam-pahatamperana amen fa fana na dia ny ranomaso amin'ny masonao azy tsisy tsony mifisy atono tsisy tsony miara ely fa dia efa lasa ny zavatra atao zany na dia fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany ianao amin'izao fotoana iananao aregesa zao tenin'Andriamanitra zao mihitsy aza dia
afaka iaina mifanjakan'Andriamanitra ianao. Ka namarina azy mpifanjakan'Andriamanitra iainatsika te-olo eto amboniny tany ty, satria lazaina aminao fa fanjakan'olona eto a, fanjakan'izao tontolo izao sy fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fanjakan'Andriamanitra tsy miantsy toman'ny an-danitra fa afaka hanana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa dia izao mbola ano-pavy manao zao dia izao olo am'izao dia afaka miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izao sy ianao. Inona azy le fanjakan'Andriamanitra? Romanina 7:20. Romanina 7:20 zao no voasoratra ato eo amin'ny 7:20 sy ny 8:20 manao hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ao ny fihinanana sy fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Dia ny 8:20 fa izay manompo amin'ny Kristy amin'izany zavatra izany no sitrakan'Andriamanitra izay ken'ny olona fa tsara hiavana manaro hifanjakan'Andriamanitra. Inona moa no hitanao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany? Tsy ary izay zavatra eritreretin'izany olombelona hoe ny fanjakan'Andriamanitra eka fihinanana ihany mena be, ny fanjakan'Andriamanitra eka fisotroana ihany dia misotro izay tiany sotroana rehetra. Tsy zay, tsy amin'ny fihinana, tsy amin'ny fisotroana le fanjakan'Andriamanitra fa voalazan'ny Baiboly mazava tsara fa fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinana fa fisotroana fa amin'ny alalan'ny fahamarinana voalohany, alalan'ny faharo fiadanana, afateny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Zay ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona manana ny fanjakan'Andriamanitra zany dia zao manana fifaliana fa misy fiadanana mitoetra ao anatiny ary mitoetra ao anatiny atao hoe fahamarinana izy. Satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'izany fihinanana tahaka ny eritreretao zany, tsy amin'izany fisotroana tahaka izany matimatesako zany, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana na fisotroana fa amin'ny alalan'ny fahamarinana voalohany, fa amin'ny alalan'ny fiadanana ary fahatelo amin'ny alalan'ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Raha tena nany zany ianao androany andao angataka ny fanahy masina apaka ny fiainantsika. Andao angataka ny fanahy masina amenao atsika, hitarika atsika, anositra atsika. Aza-ty zay toeran'ny fanahy-tompo eny toeran'ny fanavany. Rehefa manana ny fanjakan'Andriamanitra mitoetra anao zany ianao, ny fanahy masina zay mitarika anao, lasa manana fifaliana, lasa manana fiadanana, lasa mitoetra amin'ny fahamarinana ao amin'ny fanahy masina ianao. Raha manompo ny Jesosy Kristy amin'izany zavatra zany ianao, izany indrindra ny sitrak'Andriamanitra tsy tena iken'ny olona rehetra fa tsara. Iavana manara androany dia aza miala mihitsy ianao raha tsy firin'ny fanahy masina. Raha toga eto natsen'Andriamanitra ianao manao izao tekin'Andriamanitra zao na itsika eto soapasoa eto anaty filomatina ianareo mivereny mpitany ranomasina na tsika eto Antananarivo manerana ny Madagasikara manampy kôty Facebook zao atao vitan'Andriamanitra mihitsy ny tena marina fa zao hoe miaina ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ny fanahy masina atao vitan'Andriamanitra fa mitoetra ao anatinao manapaka anao. Zay toeran'ny farantomony toeran'ny fahafahany mba vonany farantovy ianao androany, mba magneta hitanana ny farantovy mitoetra ao anatinao ianao androany. Atao tsy sakana vavaka fositeny tena mbola samara zao tontolo zao fa karazana atao hoe ahafahanao tena magnataka mihitsy amin'Andriamanitra ny fanahy masina magneta hitanao. Raha tena mila ny fanahy masina marina ianao hitarika anao, raha mila ny fanahy masina marina ianao mila anao anapakapaka soa ny fiainanao, raha mila ny fanahy masina marina ianao ampiprezy atoanao tafatotsorantsyn'Andriamanitra ananao zany te fanjakan'Andriamanitra. Satria ny fanjakan'Andriamanitra angeny olone tsy amin'ny fihinana, tsy amin'ny fisotroana fa amin'ny fahamarinana, amin'ny fiadanana ary ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Hitanao
ny fivavaka ao am'izao fotoana ary tenao kakeniany soatsoan'andriamanitra ao amin'ny fona rehetra. Halleluia. Misotra ray, misotra fanay masina, misotra ny rehetra fitolanao no famadinao mikasika amintegnao. Mamandy anahy, mitona anahy, na misy lahatra anahy, manasitrana anahy, amonjy anahy, anangana anahy, satria mitombo sa mifanazana zay toerany fanany tompo, itoerany fanafana. Vonjeno zay, avao zay, resalahy zay, sitrano zay, vamolo anahy, fanay masinao, manao fahasalemby, asamahagaga ato anatina iao. Ianao anositra aminao, anositra ny vokanao, anositra ny fiangonanao, ianao mitandritra raha iaho, anisy lahatra azy, amandy azy, amin'ny anarany Jesosy. Lolega mamboly ny misary mamilao fito. Fito fanifamilao masitana, mamilo anahy, manositra ny amin'izao fotoana zao, manangana anahy, anisy lahatra anahy, zany mianaraka ny teninao, ary zay vorasanao, andriamanitra anahy velominao, amin'ny alalan'ny fanay masina izahay, kasoa amin'ny alalan'ny fanay masina izahay, resy lahatra amin'ny alalan'ny fanay masina izahay, vadio amin'ny alalan'ny fanay masina izahay, tomy amin'ny alalan'ny fanay masina izahay, anisy lahatra amin'ny alalan'ny fanay masina ianao, ampahiny amin'ny alalan'ny fanay masina ianao, amangeny amin'ny alalan'ny fanay masina ianao, nitonany amin'ny alalan'ny fanay masina, amin'ny alalan'ny Jesosy. Lolega mababolega minmolega mesabri mommiga mofilimo. Halleluja, halleluja. Sotra fanay masinao, eo am'izay rehetra fatonao, nitombo zany fanazana, zay toerany fanany tombo itoerany fanafana, mitona tomantareo fanay masina, mitona fanafana ao anay, anapakapaka ny ziva rehetra, am'izao mono am'izao fatako, sitranany marary rehetra, am'izao mono am'izao fatako, tapakapaka ny ziva rehetra, am'izao mono am'izao fatako, sanonao, 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 sanony fomaratsy, vao famatona, mianarany Jesosy Kristy, eny fanay masina mandiazy, eny fanay masina misy lahatra azy, eny fanay masina mitona azy, iaiko zany toy zany amin'ny fijanany famalinao. Andriamanitra ray, raha mbola misy manana fahotana mihafa, ianao nangana azy, fanay masina, ianao misy zany amin'ny fiaina, ianao apakapaka azy ireo aminy, raha mbola misy manana fiainana azy, tsy matatera, fahatombo fahatsy, fanay masina fanginy izy, tao izy resy lahatra izy, amin'ny anarany Jesosy teny fanay masina, tapatapaka ny soka rehetra, tapatapaka ny soka rehetra, tsy afaka namanteny, tsy afaka lamenteny, fa lerny fanay masina mikasika azy, lerny fanay masina mandy azy, lerny fanay masina prisika azy, lerny fanay masina resy lahatra azy, amin'ny anarany Jesosy Kristy teny mavianina zany. Sotra fanay masina, dia amin'ny asana mahagaga, dia ny fikasiana tsy takatry ny saina avy aminao. Fantako fa romihery ny fanay masina, tapatapaka ny soka rehetra, sitrany manazy, voaka ny demoni, mianarany Jesosy teny fanay masina. Androany no famandiny fanay masina, aheritra raha ny avy, tsy sosasosa tsy tsy mihena fanaosy izy ireo, fa mihena fanamahery, fa mona tena fitiava, mianarany Jesosy Kristy. Nazan'izany toerana misy azy, ny fanay masina, aiza tokoa ny aotsirany ianao, na le mahafanginay azy izay dia molahany ianao, na any ny fiainatsika azy izay dia molahany ianao, fanay masina mitarika anay, amesy lahatra anay, apiky zao toy zao fotany fitsarany famarina, ka sy vangio resy lahatra, tombotsy raha iaho, fanay masina, vonjeo, amin'ny anarany Jesosy Kristy. Sotra fanay masina, sotra fanay masina eo am'izay rehetra fanaonao, sotra fanay masina ny famadinao, ny fitaonao, sotra fanay masina ny fanasian-davitra ao, ny anarany Jesosy Kristy. Voninahitra kokonaireo tompo, fiadan'olona kasitrano, amin'ny anarany Jesosy. Amen. Samy masoterany iloko fa tsy le olona mpampamorotry ianao, satria mimpamotony Jetrisy mahery mampamotro azy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zay ty olona beonareo Jesosy taoko mpanompo izy rehetra, ka ny olona vanginy fanay masina ny manaiky lefitra, ny olona resy ny fanay masina lahatra ne satria ao anatiny fanay masina manaiky iove, ny olona ny fiasa ny fanay masina ny afaka nitsy tena mba hatana eman'Andriamanitra, ny olona vanginy fanay masina ny na iasan'ny fanay masina ny afaka ho babo, ka tena temotsy babonao fanay masina, resy lahatra tsy ny hevitsony no ambara, tsy ny fanasian-davitsony ny joroko, fa ny hery fanay masina zay ato anato, ny hery fanay masina zay nakovana. Ny olona manana ny fanay masina ny re olona ka mazava ohatra fa sitrana ny karazana entina rehetra ho aminy, satria mazava loatra ny tena marina fa ny tompo misy ny teny, fa ny tompo zany fanazao izy, zay
ny fanan'ny tompony toerany fanafana. Eganika olana ny fanay masina ianao. Aza teny fa baiboliny teny mazava tsara ny Korinty aminao. Fa raha misy tsy manana ny fanan'ny Kristy izy dia tsy azy izy. Tena Kristy ianao sa tian'ny Satana? Tia ho an'i Jesosy ianao sa tia ho an'ny devoly? Raha tsy manana ny fanan'ny Kristy ianao tsy azy ianao. Manana famefirana satria manana ny fanan'ny Kristy. Manana famesedahatra ao anatinao. Mora naro, mora itsina, mora pahirezo. Rehefa izao ny famarinana an'Andriamanitra dia miaiky ianao mankatoa amin'izany, miaina amin'izany. Rehefa miteny ny fanay masina amin'ny alalan'ny mpamontin'Andriamanitra sy ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy zao na ianao zao fa sady tsy nahasoanao, ny tena tsy mety mihitsy amin'ny fiainanao. Dia anjaranao mesaka manala an'izany satria manana ny fanan'ny Kristy ianao. Fa ianao manana ny lohanao sy ny hefitsao. Nianara zay eritreretinao mane zany hoe tsy araiky zany fanavarana Andriamanitra zany. Ndaza sy ao anatin'izay fanan'ny Kristy. Noho izany ataontsika zatoetsy hoe mbola anatsika marina ve ny fanay masina satria. Mbola ao ve ny fanay masina satria tsony. Fa raha tsy minao fa raha tamin'ny finoretra ny etsoman'Andriamanitra no any, ny etsoman'ny fanay masina no any, niagavinao azy maitso ao anatinao, mitarika anao menanao, manana ny fanan'ny Kristy mitarika anao ianao. Noho izany ao anatinao zay Jesosy. Amen. Segale next day ianao akatombotombo anao anaiky an'Andriamanitra. Asa mampafolo fiara-miamina anesan'Andriamanitra amin'ny teny aminao manakaliva. Zany mampitomatsika eto isa-maraina dia misy fotoam-bavaka mihitsy satria amin'ny entina maraina ka hatramin'ny fito maraina. Natao anivozana hery hitonana ny fiainana ny tontolo ao amin'ny mpiara-tanin'Andriamanitra. Nataonay mpampon'Andriamanitra tsofa naharanao mba hanaganan'Andriamanitra misy tonan'ny tompolo amin'ny fanesena lehibe. Ary nalitra zay herinao zay anaovana izy vavaka zay vavaka say mitain'Andriamanitra toko zay rehetra tonga teto. Ka atao hoe tsy miasy ianao na mikarakara tokantrano anao na mety voalahatra na mety voalaminao fandaram-potoananao isaky ny amin'enina ka hatramin'ny fito maraina eto amin'izao fiangonana zao. Ary anao tonanao zao vantso farak'izao fiangonana zao. Afaka mitarika anao ny fanay masina, afaka mameno anao ny fanay masina, afaka manositra anao ny fanay masina. Ary mitombo zany fanay zany aza dino zay tena itoerany fanan'ny tompo, itoerany fanafahana tanteraka izy isa. Amen. Mitovy atsika ny tenin'Andriamanitra dia marina zao fanamarana lehibe mezimezy zao araky nitonany ny fanay masina. Eto amin'ny andininy fahaika amin'ny telopolo amin'ny filazantsara andiko atoko faharoa amby roapolo. Zao ny vaky ny teny atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitombo ry Simon, io Satany efa mindofo mitady anareo korona toy ny vary. Nefa izao mangataka ao anao mba tsy ho levo ny fonao, ary efa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahy. Ray aman-dreny raha nasianam-bavy maneso ny tenin'Andriamanitra eto amboan'izo. Mitefa manokana an'io Simon no teny. Nyaoky zany ny fanamarana lehibe mba eritrerety tsara ke ny tena marina ny tomponao, ny lehibenao, ny bosinao, ny patronao, ny teninao, ny vatana. Io tsy efianao, tsy akatovy ianao, tsy anaiky fe fa mandilika ianao dia mamantatsy ianao dia mampianatra ianao mitanga raha tokony misy hitanemana, manao zavatra raha tokony misy hampanaovananao amin'ny tokony ataonao satria bosinao izy na patronao na lehibenao. Fa tety le olona tsy ombelona mitetitety fandriamanitra. Jesosy zany miteny amitodika manokana tamin'ny Simona ka nanao hoe ry Simona, io Satana efa milofo anareo efa mitady anareo ho korona toy ny vary. Ka efa dia mangataka mba tsy levona ny fonanao. Ary efa mibebaka ianao ampaherezo ireo rarana anao. Ry havana malala
faratry izy ampaherin-drahana mandaika zany ianao sady namitaka nampadaingan'andriamanitra any koa ny namitaka rytanora o raha matsiary tenatena mibebaka maro ianareo ampahirizony raharaha sy ndravavinao raha manendy raha lehibe na vehivavy lehibe manatrika to efa tena mibebaka maro na ve tsika rehetrarehetra efa afaka mifahotana miala mifaratsindaka mitodika tamin'andriamanitra velona andao etsika manomboka am'izao fotoana nianisanao zao tenin'andriamanitra zao ao arinan'izao fahatsapanao zao maro fa tena mibebaka ianao andao ampahirizina ny rahanao ray molindra masinavavy tena milanao andriamanitra etsika am'izao vanim-potoana farana zao misolo-bavy misolo-tena ilasa tsara ina ny fahazarana anambarany olona ny fahamarina ny fahalebiaza ny voninahitra kemy eo amin'ny lotokombolana teo zao tsika nanana émission mahafinaritra tamin'ny télévision anankiray teto Antananarivo ary tao anatin'izay lotokombolana zay indray mantsika nanao fandaharam-potoana tao amin'ny TVN tamin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina maraina teo tamin'iny herinandro ambony iny zany am'izao ilazako aminazy fa mandraky tiny androany a tatofina sarako ny telefony comme répertoire tena matsapa mihitsy zany ny tena marina be dia be ny olona mankety etan'andriamanitra mankety etan'ny famonjen'andriamanitra na ny olona ny farany lavitra mindrany azy misy avy amin'ny tamatavy misy avy amin'ny tuliary misy avy amin'ny biesurturvine misy ny tena marina avy amin'ny moramanga zay le tena eritseretsika le tena misy le tena zavatra farany mampitahotra tohoatra zany le rehetra mararonao zany a mankety etany olona maniry mba haneny fahasoavan'andriamanitra mipapapapa fa tsisy very fafaka mondy azy satria tonona mody sampy tonona mody ratsy tony tena marina ny zigizity tamin'ivy antrano zay fa efa naneny dokotera izy refa bebana bebaka iana faotanaky dokoterin'andriamanitra afoninaralota sy ara-paotana dia za nanomboka anatsiary teo izy reny tsy mahavonjy intsony zany n'andriamanitra tontolo zany andritotitra amin'andriamanitra ary ngataka amin'ny mpanompon'andriamanitra io inona ny tokony eotany hoe mavondreny zay tokony ihany fanamarana mibeko azy hoe minoan'ny jesosy tompo dia ovonjeny sy niangonanao fa maro ny olona tena marina mankety etan'andriamanitra anohoany anjaranao na zao ry fiangonana malady zay tena matsiary teny efa tena mibebaka maro ry simona viety efa amiteteto ino e satana fa tena milofo mitady anareo korona toy ny vary ry fiangonana malamo midevolia mitady tsika korona toy ny vary raha tsy etsika mihitsy anao tsy anambara ny fahasaran'andriamanitra mihitsy anao raha tsy kilofavomena mihitsy anao raha tsy hitona ny havanao zanaka tsy hitona ny fianakaveo fa hijanona am'izao ihany anao kanefa voalaza fony lefa tena mibebaka mamita tena moa zay mandaingy anao fa tikitsy mila mafy ny olona tena mibebaka marina ry olona manana fanapakevitra intsianatsin'andriamanitra fa tsy maintsy tokony hitonany hafa izy satria raha mibebaka ianao ampahirizo ireo rahalanao mpahirizo ny lalànao dia dimitsara ny tenanao mbola mitoetra amin'ny kristy ianao satria mbola mitoetra ao aminy veo ary manana ny falay masina veo sa olona efa tena nolavin'andriamanitra ianao ny olona lavin'andriamanitra ke ny olona ka tsy tenao ny asan'andriamanitra e fa ny asa midevolo ny matematisana reno zany zanak'andriamanitra mna zava-pino tena zanak'andriamanitra maro ka tsy mo mitona mpamonty ianao tsy mo mampibebaka olona itodiany amin'andriamanitra tsy mo mitariky izy reny miaraka aminao am'izao fanompony zao tsy mo mitona izy reny milaza marina aminao afo zao miasa ny devolony ny ataonao ary raha ny asan'ny satana ianao tsy ho any an-tanitra mihitsy ary tsy anana ny fiainana mandraksanao vinavina antotsika mibebaka ary fiangonana ry voaka n'andriamanitra zao hibebaka ry mpanaraka ny vatana zao fotoana zao amin'ny alalany tena manjery ty zao koty Facebook zao andao hibebaka tsika ary efa mibebaka ianao eo amatsin'andriamanitra mafony fahotana mahafaty-fitanao ny lalan'olo ny faratsy ny fidragatanany ny fakaravatan'olo ny fiabeoa laika ny fita ny avinavy ny masimatsy lay tsy mahazaka manana le tsy mahazaka mahita olona tahirina na olona monomoina
fomba rehetra zany ray aloha tsy manaiky tsy liny zany ny tena marina ino information koa ino information anakarenao zao ao kanefa kotsina tsy mba zesen'Andriamanitra tao ka fa noana mibebaka ianao afaka am'izany azonao atao mihitsy azon'Andriamanitra atao mihitsy manafaka anao am'izany fa raha mibebaka ianao afaka am'izany de zao andao ampahirezin'ny raranao ry simona ao tenin'Andriamanitra io satana milofo mitady raha reko rona toy mivady fa noho izany raha mibebaka ianao andao ampahirezin'ny raranao iavana manaritsy iny zao manana zao koa Facebook zao tokony anjaranareo rehetra zao maka ny kôtin'ny pasteur Jean-Paul Mivady hoe inona ny kôty Facebook ny pasteur Jean-Paul Mivady inona ny kôtiny satria toteny mety zay mandeha tsy maintsy azo zay tsy maintsy mandeha amin'ny kôty Facebook io de mba anao manana ny kôtinao manokana ianao raha olona tian'Andriamanitra marina tokony hipartage an'izany tokony mba hizarany zany amin'ny hafa ianao mety misy amitsika manana namana 500 anaty kôty Facebook misy ary mety manana namana manjabo mety misy manana namana amin'arivo mba zao tokoteny lenesinao zao mba partage ren'ireo zany mba memazy fa zany manamara fa nanao miasa n'Andriamanitra miasa nasain'Andriamanitra nataonao ianao satria anao efa mibebaka de fomba fanao mizarany zany endrika sy fomba fan'Andriamanitra mahita fa olona efa tena mibebaka ianao ary zao nampahetiko ny rahalanao ianao de partagena zao partagena mihitsy zao tokoteny resitsika zao reny tokoteny hitatsika mandeha miteny reny zao tena marina tokoteny pasteur Jean-Paul tokony mba sotominao alainao aiza reny pasteur de mba aleo partagena amin'ny olona zay mananonao na eto Madagasikara zany na nevitanaranomasiny mbala zao amin'ny olona zay fa fafanao manao zany de fomba anankiray serika afan'Andriamanitra tena mahita fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao fa mampalelo ny tena ma ikabetra amin'ny olona zavatra ataony de zao mahalina azy any anatin'ny Facebook tena manao selfish partagena zay ny tena mety ataony zay fa mandeha totena zay mety tsy mijereny iny koa raha izy ohatry zany tsy manana crédit nefa ny zavatra anankiray sapa nefa eo manomboka maraina manapalivandro izy de matsiary miteniny rajao manao hoe tanora manao Facebook ozy ka tsy miverina ny lora tsy lany crédit ohatrany manasa sy fa tsika rehefa manao Facebook ianao mba akoatran'izay mba fanaovanao izy anao mba partageo reny mitoloteny reny mba zao ny olona hoe tena misy an'ity toloteny ity de mba melona manao mba partageo fa raha manao zany ianao ditan'Andriamanitra fa olona efa tena mibebaka tokoa zay ianao satria n'Andriamanitra ny teny raha mibebaka ianao de zao ampahirezy reo raha noho izany maniry mihitsy mibebatsika olona rehetra tsy de fimonana rehetra raha manesotiny zao zao mitady satana eka mitady atsika milofo mitady anetsika taka fikoroana ny vary mba hainao zany asan'ny satana zany kemeny mifatanonanao mpitely ho avinao kemeny mifamiteranao ravany mifarohenanao atao zay tsy afaly anao zay akivy anao atao zay akoravavitananao mba iaikofanao iaonatsiany satana fa tsy aonatsian'Andriamanitra fa mizao olanao zao mandao anatinao Jesosy zay manatinao mitolotsy mbolavo avy fantaritsika eo Jesosy ony baiboly fa na de miataka mitraka za fotanao fitrikitaka nao ramarano na de mangatakatsaka tanasika fitrikitaka vonony fotsy ka noany raha mibebaka ianao iriky mibebahanao ary ao ina zao fibebahanao zao de zao ampaherezo ndralanao tena tiky mihitsy nampaheresitsika amindalatsika zany natonga teletele amana mihitsy hoe tena aloraka asina fotoam-bavaka fo isanao satria zay te hibebaka zay te hitaona ny olona maro hibebaka iverina amin'Andriamanitra ary tsy teny koa ny tena maro mahita olona iara miady sainy zany anatin'ny problème fa mindray ihany nao ito tian'izany Jehovah ka tokony arivo raha amin'Andriamanitra amen zany ny tonga Paoly salamity aleko mitoetra eo ny tokona mba avaran-tranon'Andriamanitra toy izay makany mbay am'ratsy fanahy azeritreritina tsy manan-katao ianao raha manao zany zavatra zany mety ozy ianao mane zapa mana fotoana magaraka itsolatsinainy tongavy eto ny tena marina ozy ianao mane za tena miasa tsy afaka amakeo fa milabia ny tena izy mety miditra aorindrina koa tongavy eto amin'inona ka hatramy fito maraina atosika am'izany fanompony zany tsika rehetra atosika am'izany lalana zany mba afatsika tena mibebaka maro anatsian'Andriamanitra ary
zao tsika tena malefa soavana vianin'Andriamanitra satria mila hoentinao amin'Andriamanitra io olanao io. Mila hoentinao amin'Andriamanitra io atisainao io. Zavatra manerananao aza miady reny ianao. Izy no afaka hiketrana ny tena hoe tsisy afaka andany fotoana aminao zany mihitsy ny tena marina raha tena ka tena toko tolotsy ho azy fa mazava rehetra fa Jesosy tia atsika. Zay mahatonga ny tompo hitarika sy taonatsika, mahatonga ny tompo tena resy lahatra atsika ka ilazantsika manay an-tao anatinan'i Jesosy ny olona. Le problème atsika, le olana salibana ny fiainatsika, le ianao mitomany anao manalina io satria tsy nanao vahaolana, kivy satria milafirafitarana ny zavatra misy ainanao hatramizay ka hatramizao. Mitonanao misy mampahiranao ny alana zao teny zao. Talina Satana no taletsika, lofo no taletsika koronona toy ny vary. Fa bebaka ianao da mampalehizy ny lalanao. Manasy olona tena mibebaka marina zany itsety mitsarako azy satria zay fijerin'Andriamanitra zany ty hitsaranao olona takan'iny. Inona no mitsarako anao? Inona ny amezatry anao? Inona ny anakarako anao? Fa Jesosy mihitsy miteny manao hoe ny afantarana ny olona mibebaka zany na olona efa mibebaka dia ny olona mampahery ny lalàny. Atsika zany aza atao hitan'ny raha vavinao mihitsy tsy mampahery azy. Ampahery izy miketraka. Reseo lahatra ny kivy. Mety velona amin'Andriamanitra izy. Tomby anatina n'Andriamanitra, tomby anompo an'Andriamanitra miverin-darana, mitsoka ny darana, miaraka amin'Andriamanitra hatramin'izay, mitsola mivavaka mihitsy lavitra an'Andriamanitra nanafo, mimpagnenjika anao, mpanaratsy sy mipanakinanao. Eto izay mety anakin'Andriamanitra satria rehefa mibebaka marina ianao mampahery ny rahanao. Faranako zao tenin'Andriamanitra ny fampizarantsika zao rahalasina. Ray aman-dreny tsy maintsy marina zao teny zao satria ny antony manaretsay amin'ny fotoanatsika. Voalohany tsarovo tsara fa tsy misy lehibe olo toko ozy ny tenin'Andriamanitra fa ampampianatra raha tonga taka ny mpampianatra azy. Aoka nompotsika mariky ny fampotsika sy ny sy ny fanetretenatsika dia mila manitsy tenitsika. Zany manambara fa zanak'Andriamanitra anao. Ekeo Andriamanitra mpanitsetena aza mely mamanoko satria mpampotsy zay sa mely mamanoko azy. Fa zay tena be aminareo zay tompo Jesosy oka takan'izany izy. Foka takan'izany. Oka nitsy tena anao mba anaratan'Andriamanitra anao. Anitsy tena lafa mitoko tena man'ny marinary ny tolo voninany ny olo fianao manontolo ao isany. Miara-mianatra amin'ny Jesosy tsy keto ambony tany. Mety enjehina ve ianao? Mety hianina ve? Mety metsiny ve? Mety arakiana ve? Mety atao dovy izy fomba sy ny hafa mety araky zay rehetraka anao. Raha miara-miaratra amin'ny teo Jesosy, miara-manamboninahitra amin'ny kozy anao. Mba miara-miaratra amin'ny topotsitra miara-manamboninahitra anao. Miara-miaratra amin'ny topo manaova vavaka, fifalikana, vavaka, firetatory, fitsonana n'Andriamanitra. Fa natonana ny tompo amin'ny lafirenanao manta fa zay nitanin'Andriamanitra ny fiainanao. Ary farany tanemo tsy mandeha mazotra zao ny fiainanao. Manana fahavaratsika mitevitra Satana. Ary nampitananatsika amin'ny Jesosy mitanena nareo ry Simona na ry Simona. Satana nika milofo anare mitady anareo korona tolony vary. Fa zaho sy mangataka amin'Andriamanitra. Jesosy mihitsy zany mivavaka ho asanao mba tsy levina ny fontsika. Mba tsy levina ny fontsika. Ary efa tena mahatsiary tena marina fa mibebaka andao ampahirezana ny lalàna. Totomba amin'izany aby iverina amin'Andriamanitra. Andao ampahirezana ny lalàna. Andao hitoritonatsen'Andriamanitra. Maro renireny fotsiny mandeha nefa tany mandalilany fotoana, mandalilany volana sy ny herinana, mandalilany famotsany empandiarana eny. Fa andao hitoritonatsen'Andriamanitra izy satria rehefa mibebaka ianao ampahirezana ny lalànao. Ampahirezana ny lalànao. Amen. Farany mba partage eo maximum reny code Facebook hitanao zay mikasina ny fiangonantsika reny. Zao koa fa misy azo lazay hoe code manokana amin'ny alalan'ny refi na re mahafanafanaterina sorasoa masoandro dia fatao inona moa zany code refi soa masoandro zany zay ahitana ny programme anasatsika, ahitana ny toro-teny rehetra zay mandeha tao ty fiangonana ty dia aza tirana zavatra fao fa anao toro-teny ihany ny tena dia amin'ny code io dia mba efaso partage amin'ny olona rehetra hoe misy ty code ty mba jerevokely ty code ny refi ty refi re mahafanafana ny terina sorasoa masoandro andao mba klikeny dia mba hijery toro-teny anatiny dia rehefa mahitanao ny toro-teny dia mba partage masikinao ary zay tena mety mihitsy mba zarao any amin'ny namanao, zarao any amin'ny fianakavianao, zarao any amin'ny olona rehetra satria ny afantara fa olona tena mibebaka marina ianao dia ianao mampahery ny lalànao. Za zany tsy laza le olona
mampahery hafa iny olona mibebaka reny satria zay miteninareo za zany tsy teny aminao mihitsy hoe olona mibebaka ianao raha tsy mba mety asa amin'Andriamanitra mihitsy ianao ka mamerina maro ny famarin'Andriamanitra fa ny afantarana zany ny zavatra tsy azo ilana mihitsy ny alanina fa ity ray aman-dreny iala lehibe ty mibebaka na ty ray aman-dreny vehivavy lehibe ty mibebaka ny ty tanora zazalana zazavavy ty mibebaka ny ty mikisika ty mibebaka ny afantarana fa olona tena mibebaka ireny olona reny dia mampahery ny raha lany avetrany izy raha mibebaka ianao ampaherezo ireo raha lanao voninahitra amin'ny Jesosy mitsakanytsika ao ndreny no manao zao fotoana zao voalohany hivavaka ao anao mba ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra ianao azo topetera mitrana fikisana iasa ao anazy tsy ho favombelana ny fanjakana tonaboroto ampahery dalanao sy ndavavinao faharoa midelivre koa ny fotaontsy sy teteny mandroanao rano zany mba hiala aminao ary isotranona miaraka am'izay ny retinao na ino na retinao sotranona miaraka am'izay na ino asatao fosazata Andriamanitra araiko hitanao zay rehetra nareny telo mateto aminao manana am'izay familazanao ianao to Jean-Christ ao zay teninao mpampony Jean-Christ mahery mampahory azy no risianao lazy retolonety akatoanao Jesosy anaiky anao ampanjerena ary mivavaka manokana aminao ao aoka tsy hifanameka tsy hifanarazy tsy hifamemanaka tsy hifametriny tsy ady lara no tontadolohany foana fa nitsy mitenany ka nanatsa ny hafa ary nanatsa ny hafa azo misana zay ny koe tompo amin'ny anarany Jesosy tompo avy amin'ny Nazarety fantako fa Satana no angy dia nolazaina tamin'ilay tolondreto fa milofo mitady amono azy milofo mitady amibaka azy milofo niny Satana nasitra ny fifaliana anarany fiadana anatiny milofo Satana mitony tahotra tetiteny mitona ranomasy eo aminy milofo midevoletona azy mikivy tantera hivarana fampisaina ka tena nahafony fampitanofo milofo Satana mba hanenjika sy anaratsy anofintsirinazy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompona miteny izany dia tena amin'ny anaran'ny Jesosy ny fanjakany Satana tena amin'ny anaran'ny Jesosy ranapiditra ny fanahy fibebana anatin'izao olon'izao ianao zay nian'ny tena tena taotianao ty dia mianao zery ny fanay masina ampahery azy raha ibebaka ianao zay anao mampahiresy ny lalanao Jesosy ko mampahery reto pampatiavo pamprisika papiony takany ny fanay masina sy ao anatiny satria mitombo zany fanahy zany zay tena fanahy mitombo tena ny fanafana ny anaran'ny Jesosy tompo vonjeo izy voninahitra anao reny angy ambarako amin'ny anaran'ny Jesosy fa sitra misy satria oretina zay manjo azy famatorana ny pinjariny fanifiny tahotra miteniteny ny aretina zay manjo azy dia diko amin'ny anaran'ny Jesosy zany am'izao fotoana izao jany zay rehetra manana azy sy tamezy amin'ny anaran'ny Jesosy vana ny famatorana amin'ny anaran'ny Jesosy ambarako amin'ny anaran'ny Jesosy ny amin'ny fanafana tongolo amiko voninahitra tompy anao reny angy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo misaka tompo mitainao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra aminao amaholananao ny Andriamanitra angetinanao amin'ny fandresena lehibe fa zao ihany vakio midika toko faharoa amby roapolo manomboka amin'ny dimy efatra amby roapolo fa ino lesika ho any tainao ny